Mbola ao anatin'izay sehatra ny fonina izay ihany sika mandroso dia mandroso tokoa ny asa fanamboarana ny akany eo anivon'ny FJKM Ambody Fahatra Martiora toy izao ny akon'izay. Efa tena mandroso tokoa ny asa fanamboarana ny akany ao amin'ny FJKM Ambody Fahatra Martiora. Efitrano lehibe mirefy 300 metatra tora-droa ary misy rihana miisa 3 no kasain'ny fiangonana FJKM Ambody Fahatra Martiora Aorina eny an-toerana. Sady akany ity toerana ity no ho trano vadim-piangonana. Efa ao anatin'ny asa tanteraka ny fiangonana amin'izao fotoana izao, ilay efitrano lehibe ambany indrindra sy ny dalina hitondrana ny rihana voalohany no amboarin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Azo lazaina fa mihazakazaka tokoa ny fizotry ny asa. Ny hoenti-manana rehetra anaovana izao asa izao moa dia tena herim-po madiodio vokatry ny finoana ao anatin'ireo vahoakan'Andriamanitra ao amin'ity fiangonana ity. Aorina ity foto-drafitr'asa ity mba hanomezana endrika vaovao ny tanànana Ambody Fahitra sady ho fampandrosoana ny mponina rahateo ihany koa. Amin'ity taona ity ihany koa no ankalazan'ny fiangonana FJKM Ambody Fahitra Martiora ny 10 taonan'ny fiaraha-miasa teo amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana. Fa mialoha izany fankalazana izany dia anatanteraka ny voka-dehibe izy ireo. Fanamboarana ny akany eto Ambody Fahatra moa amin'izao fotoana izao dia isaoran'Andriamanitra fa efa mandroso tokoa ny fantanterahana izany asa izany. Ary eto Ambody Fahatra dia efa miomana ny amin'ny fantanterahana ny voka-dehibe izay ho atao amin'ny alahady 20 Mey ho avy izao. Ary dia any an-tanana antsika taranaka Ambody Fahatra mba samy hahatsiaro izany voka-dehibe ny fiangonana izany. Amin'ny 7 ora sasany maraina fampivavahana dia isan'ny lavantom-bokatra moa aorinan' izany fampivavahana izany. Raha mety tsy ho afaka ianao hanatrika ny voka-dehibe ny 20 volana Mey io dia amin'ny alahady 2 Jona no famaranana izany voka-dehibe izany. Koa dia manantena antsika taranaka Ambody Fahatra rehetra mba samy hahatsiaro ny voka-dehibe ny fiangonana amin'ny alahady 15 Mey izao. Ny fanokafana mandritra n'izany voka-dehibe izany no andraisantsika ny tatitra samy hafa ny amin'ny fandrosoan'ny asa sy izay ezaka mbola tanterahantsika atao anatin'ny fiangonana eto Ambody Fahatra. Antenaina fa ho tonga maro eny amin'ny FJKM Ambody Fahatra Martiora ny taranaka Ambody Fahitra mba hamonjy ny voka-dehibe ny fiangonana sady hijery ny fizotry ny asa fanamboarana ny akany. Ho an'izay mety tsy ho afaka amin'io alahady 15 Mey io dia amin'ny alahady voalohan'ny volana Jona ny famaranana izany voka-dehibe izany ao Ambody Fahitra. Iny ihany koa no isarantsika amin'ity takarivan'ny zoma mahafinaritra ity azo adino oriny amin'izao fampalalambo vao izao ilay lalao natokana ankalazana ny fetin'ireny un look pour une maman eto avahita lavitra matv ilay candidat farany tsy mbola narahantsika tamin'ny herinandro ity zany no arahantsika orinan'izao fampalalambo vao izao isaorana ianao toko lasy tompoko vavy naharitra hatramin'ny farany jery ny fampalalambo vao teto amin'ny matv ho amin'ny rapitso indray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko. Shoprite, mora indrindra hatrany. Vous présente la météo.